Raha iny ary ny hevitra ireo mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra manana ny ambarany koa ireo mpamily fiarakaretsaka manoloana ny fanomezana ho an'ny tsy miankina ny fitantanana ny fiantsonan'ny fiara na ny parking ho an'ny eto an-drenivohitra sy ny mahakasika ny fanomezan-dalana ho an'ny taxi na ny lisansa no ahafantarantsika azy. Tsy mety araka ny hevitra ny mpamily fiarakaretsaka tandrifianay ny hanomezana ny fitantanana ny fiantsonan'ny fiara na ny parking ary ny fanomezana lisansa ho ana orinasa tsy miankina. Ny olona telo nanontaniana dia samy milaza fa tsy hitondra fanatsarana ny fanomezana ny fitantanana ny parking sy ny fanomezana lisansa ny fiarakaretsaka ho an'ny tsy miankina. Tsy mety ihany zany aloha aminay satria hoe raha vahiny zany no hitantana an'ity zavatra ity tsy tiana anaovana azy no anaovany azy. Tokony hoe zany tokony hoe mijanona amin'izao ihany raha ny tiana taxi zany dia mijanona amin'izao ihany satria mety hampiditra taxi tampako izy mantsy amin'izay hoe anazy manokana hoe taxi dia tsy tiana anaovana an'le droit sy ny an'ny rehetrarehetra dia maty daholo ny taxi tena manao an'le asa tokony izy. Fahitako azy tsy atsara zavatra tsy matsara zavatra tsy ampiova zavatra io maisa lasa mampilitika vera no fahitako azy mihitsy. Amika aloha zany tsy mety resaka tsy miankina nge zavatra privé zany nefa ny andraikitry ny commune lizika manjary ohatrany hoe andraikitra tsy zaka ve zany lizy dia tsika sa hoe misy zavatra resaka hoe lalam-barotra hafa misokatra lizy satria ma tsy mena-pampitantana zany lizy zany ohatrany hoe amidy ohatra zay fahazahoko azy ohatrany hoe privatisena. Araka izany tsy maharisika amin'ny hanomezana ny fitantanana ny parking ary ny fanomezana lisansa ho an'ny orinasa tsy miankina amin'ny mpamily fiarakaretsaka.